Eo amin'izay taranja iraisana izay ihany fa ho an'ny taranja basket dia nahemitra ny volana jolay ho avy izao ny fifanitsanana isa-paritra ny amin'ny fiadinan'ny tompon-daka ny Afrika taranja basket 3 contre 3 na ny basket lalaovin'olona telo fifaninanana izay tokony atao eto amintsika ny volana aprily ho avy izao. Fanoloana izany hetsika izany ary dia nanapa-kevitra ny karakara ny challenge FIBA 3 contre 3 Open U18 ny fédération malagasy ny taranja basket ity fifaninanana izay ataony fahenina sy ny fafito ny volana aprily ho avy izao etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina. Ny 7 sy 8 aprily ho avy izao no daty voatondro anatanterahana ny fifanitsanana isa-paritra amin'ny fiadinan'ny tompon-daka ny Afrika taranja basket 3 contre 3 eto amintsika. Taorin'ny fanapa-kevitry ny FIBA Afrika hanemitra ny dingana famaranana amin'ny volana novambra raha tokony natao ny volana May ary dia niemitra volana jolay ihany koa izany fifanitsanana isa-paritra izany. Mba hoentina manolo izany hetsika izany moa dia nanapa-kevitra ny fédération malagasy ny taranja basket fa hikarakara ny challenge FIBA 3 contre 3 Open U18 ny 9 sy 7 aprily ho avy izao etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina. Arak'izany dia ireo ekipa ao amin'ny sokajy latsaky ny 12 taona no hiakatra antsehatra amin'ity fifaninanana ity. Ekipa 13 eo amin'ny sokajy zazalahy miampy ekipa 12 eo amin'ny zavazavavy avy amin'ny ligue paritra 20 manerana ny nosy no hifaninana amin'izany. Izao fifaninanana izao moa dia tafiditra amin'ny fitiliana ny ekipa pirenena zazalahy sy zazavavy hiatrika ny Jeux africains des jeunes atao any Alger ny volana Jiona ho avy izao. Raha ny fampitaovavao avy amin'ny FMBB dia hifarana ny 30 martsa ny fisoratana anarana ho an'ireo ekipa izay liana amin'ity challenge FIBA 3 contre 3 Open U18 ity mialohan'ny anaovana ny fivoriana ara-teknika ny 10 aprily.